Ny fizarana faharoa ambin'ny folo amin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ranomasom-biridiny nosoratan'ny Simon Nomenjanahary. Teo amin'ny lafin'ny teknika Fister Andriamiaja, mpanantotosa Simon Nomenjanahary. Dia inona ny hevitra amin'izany Clara? Tena sahirana mihitsy ny saiko ry Antoine. Dia tena tsy nisy azon'ny fanarahana mihitsy ve izany? Sarotra be ny miresaka amin'Rina. Izy raha teo koa asesiky nyity vadiny taloha ity dia tsy laitra hifampirisiahana mihitsy. Ka tsy maintsy maka avoka izany isika mba hahafahana miaro azy. Efa niresaka an'izany izahay mianaka ary na ohatrina no lany dia tsy mety amiko izany fely hikatra izany. Ka tsy afaka hamelanareo mianaka irery amin'izao koa ahy. Zazay raha manana iny ary tsy vitan'izay fa na dia ny fahafahako mamboly an'ireo tany renin'ireo aza dia tsy mampilamina ny saiko velively. Eny e, marina izany. Sady iza moa izany no mba sisa hianteheranay raha tsy ianao. Ka tokony hiresaka aminy isika telo mianaka fa nakaiza moa izy izay? Voalasa amin'ny dokotera namany ihany izy. Efa tokony ho tonga kosa angamba izy izay izay mijanona amin'ny fiara izay izy ka. Efa tonga tonton, manahoana ianao? Izao hitan'ny salama tsara izao fa ity zavatra reko tamin'ireny zety iny manahirana. Efa nitantarainy maman taminy ve? Eny anaka, io izao no mampiady hevitra anay mianadahy etiko. Misaotra anao aloha ny amin'ny fahatongavanao tonton. Eny anaka. Tena faly aho satria na dia ho aza ny makamboty ahy, tena mahatsapa tsy horery satria mbola eo nareo mianadahy tapaky neny. Feno hery aho hiatriky ny ady hatrehako satria eo nareo. Ka rinay amin'isa ary se. Izany nahatongavako mba hiara-mitady izay vahaolana aminareo mianaka. Misaotra betsaka tonton. Ka inona ary ny hevitra azonao tany amin'ny dokotera Ihaja? Nanontany ihany izy hoe tena ny état normal ve ahy tamin'ny fotoana io? Izahay tokoa vao saika anontaniako anao hoe fa fomba ahoana loatra moa no dia nahafahanao nanao an'izany. Ilay izy koa nery maman tena tafiditra tao anatin'ny fisotroany. Izany ene no efa mba nitenenako anao. Izao miafara amin'ny zavatra tsy amposina. Ka iserery sa nisy namany sena nanao an'izany? Tadidiko tsara mihitsy fa nisy namako. Asa, ohatry ny telo izay ny teo a. Dia tamin'io fotoana io ve izany nanaovanao io eritreritra io taminy? Eny ry maman, tena tsy haiko fa vao nisotro kelikely aho dia ohatry ny nahatsapa hoe mamy izany ny tenako. Sady lasa natanjaka no lasa sasasa izany. Ka mety nisy zava-mahadomelona izany ny zavatra nisotroany se. Ka ratsy izany ve ahavita eritreritra toy izany? Na izaho aza nery tonton rehefa mandinika io zavatra nataoko io ankehitriny ohatry ny mahatsapa fa marina izany. Médecin après la mort izany ry fely Izao tsy hay ity izay hafaranao. Fa na izany aza dia tokony ho tadiavina ihany ireo namany se ireo. Ka tsy hoe efa voasambotra ve izy ireo? Tsy izy ny voasambotra fa ireo namako nasaiko ny sambotra azy. Fa hafa mihitsy ilay namako niara-nisotro tamiko. Raha izany dia mety ho marina ihany izany tenin'ny dadatoanao izany. Tena manenina tongotra matanana mihitsy ary dadatoa. Tena marina. Marina izany e. Izay fomba hiatrehana ny fitsarana no tsy maintsy heverina fa araka ny teniny entony seho teo hoe médecin après la mort izany. Vao niresaka izay sy nyreniny seho teo dia mila mitady avoka isika. Aleo maka mihitsy sika satria tsy fantatra izay ataony Rina. Tena tsy te-higadra ary maman. Aiza ny tany alehan'iny zanako iny raha sanatria ka izay no manjoa. Ary mba aiza tokoa moa izy izay e. Reraky ny lalao tao tokotany tao dia matory eo. Dia ho fohy ny vadiny se higadra ny amponja ve izy se nefa rain-janany e. Na io karaina kely io aza nery tonton tena tsoroko aminao fa mijaly ny anaovany azy. Toy ny hoe zaza tsy naterany mihitsy. Ka mandehana fo azy tao aloha karena dia sakafo sika. Fa rehefa avy eo ihany izaho dia andeha hijeran'ilay avoka hiaro anao. Eny ary maman fa lasa. Mampalahelo izany tantarany fely izany ry Clara. Ianao no mitenena fa izany dia tsy hitako intsony izay atao. Ilay kalakely renin-janany koa tsy misy ilana azy. Fa dia inona izany ny tena namafo azy toy izany?
raha ny fitantara amin'ny fely azy dia ilay vadiny taloha ny tena manome fo azy. Izany hoe te-hiverina izany ianao? Izany mihitsy. Fa tsy efa manambady ve iny tovolahy iny? Manambady rehefa dia ohatrany tsy asiany fiheverana mihitsy io vadiny io, fa dia Rina ihany no tadiaviny. Ka na ity Rina ity anie izany dia tsy tena fitiavana mihitsy ny arahany tamin'ny fely? Tsy haiko tsony hoe raha nadava dia efa izao ny zava-misy a. Ilaozako vetivety aloha ianao fa efa masaka ny sakafo. Ndao ary. Karenina kely mahafatifaty kely ery mahita azy matory. Sambatra papa manana anao anaka. Eny fa na dia zaza tsy ny Rina eny azy ianao izy izy. Eny e, marina ny azy saingy inona moa anaka ny tokony ho tsinonao amin'izany? Karen, zanako tiako ianao anaka. Tsy fohy papa zany ianao ninonina miseho. Aleo amin'izay aloha foazina fa zaho tareo mama hijery an'ilay avoka. Karen, Karen. Ahoana papa? Efa masaka anie sakafontsika e. Dia mila mifoha amin'izay izany Karen? Eny anaka, efa miandry antsika ao papi sy mami e. Papa, Eny anaka. fa maninaka iny lasa tsy tia antsika sy papa? Tsy hoe tsy tia antsika izy anaka. Nefa asika androasonko. Nisy zavatra nahatezitra azy nataon'ny papa dia bedy papa. Ary izany ilay olana asika be tamin'ny papa iny e. Namaneny iny. Tena tsy tiako iny papa. Taontaondriny iny e. Poy, tsy manana taontaon izany Karen fa tsy taontaon-taony. Marina izany e. Aiza ianareo mianaka fa mangatsiaka indray ny sakafo? Mami Eny sombiny haiko. tena faly be any ividiana mami zavatra be dia be. Ka zanako mami anie Karen e. Mami Chantal tsy mahavidy an'izany. Mbola hividy izy ka. Tena tiako be mami sy papa. Ka raha tena tianao ary izay dia voaza teo amin'izay sakafo sika e. Tout de suite mami Oui, tiako anie tia Karen kely mami ity e. Andeha atrotromy papa e. Bonsoir papi. Bonsoir Karen. Mahay mivavaka moa Karen? Ao ary mivavaka ianao. Ivavaka isika. Jesoa misaotra anao Karen fa manana mami sy papi mahafinaritra sy tia Karen be, dia manana papa tia be Karen koa. Matetika papako no mitomany nefa tsy fantatro hoe nahoana bediny nenay foana izy, kanefa neny koa aza maditra. Mivona ho amin'ny papako a Jesoa. Raha naditra izy taloha ka bediny neny, dia aza sarahana amin'ny Karen izany papa fa malahelo Karen. Dia tsofirany ity sakafo ilay ity. Amen. Bravo. Ary papa tsy miteraka. Mami latsaka ny ranomason'ny papa e. Fely fa inona ary izao e? Fa maninona ny papan'ny Karen? Tena faly be papa fa kay mahay mivavaka ny zanany. Poy, mandaingo papa. Ao ary misakafo amin'izay fa mbola andeha sika mianaka e. Ka raha mbola mitomany papa dia tsy araka mami Tsy maninona izany papa fa afaka mandeha miaraka amin'ny mami Karen. Ao ary aloha fa arina Karen papa. Ao ary. Andrasana aloha asiana laoka kely. Dia akipy ny mason'ny papa. Zay. Hafa raha samy hafa ty zavikely ity Clara. Tena marina. Nefa dia lasa vezatra sy alahelo an'ireny. Mba te hiresaka aminy Sarotra izany tonton. Toka izy fotoana afaka hiaonana aminy dia afaka miresaka ianao. Mampalahelo loatra izao tantaranareo mianak'izao ry fely Raha niraraka tsy azo rofintsony izany ry tonton. Marina izany saingy azakifo fa mbola hiady sika. Nanahoana ny anketinareo? Niakatra fitsarana rapitsa. Dia efa fantatra ve ny olona itsara azy? Tsy ny anarana. Aiza hoe tena tsy haiko ty olona ity nefa tokony arahana tsindry ihany sao dia mampiasa volo le riko. Sady somary manana ihany le reniny I papa nefa izao tena afaka mibaiko an'ity olona ity. Ka maninona nefa tsy tenenina izy? Manahirana izy mivady. Aleo fa tsy maintsy hitako ity. Dia ahoana? Mbola tsy niverina izy mianaka? Inona moa no tokony hiverenany aty? Karen nasaiko alaina any rehefa avy eo. Fa masika le zanakareo sady amin'izay toa efa voafahandresaka toatra ny tena miaro be an'le riko. Izy mianaka indray dia tena mifankaty.
ka ifelany e zany efa nahafantatra hatramin'ny ela fa zanany iny e fa zany tsy nahafantatra hoe izy ny rainy. dia niesona teo tokoa ianao? Tena maharikoriko ahy raha vao miverina atao saiko izany. misy zavatra tiako horesana aminao Rina. Miaino anao a? Maninona moa raha mba miverina tony taloha amin'izay tsika e? Tsy azoko a. dia hiaraka amiko dia manofa restaurant sika. Matory ihany ve? Ah, Tena sarotra izany Roberto a. inona no mahasarotra an'izany Rina? Tsy mety izany e, ianao efa manana ny vadinao. Za raha teo mbola vady mifely dia ahoana ny apety an'izany? Rina, inona no mampatahotra anao amin'izany kay? Ny saiko mihitsy ny tsy mety mandry amin'izany Roberto a. Rina, tsy tia atsony izany ianao? Za nga ny teny hoe tsy tianao. ka nahoana no tsy afaka miara-matory amiko ianao? Miandry fotoana ny zavatra rehetra e. Mandra-pahoviana ary. Amin'ny ora tsy fantatra re. Efa mba ela ihany ne izay Rina e, dia hatramin'izao ve dia mbola toy ny taloha ihany ny valiteninao? Miandry fotoana ho any zavatra rehetra. dia aleo izany mamoiko. Ka ny manantena ny hono sarotra fa ny mamoy mora foana e. Inona no tianao tenenina amin'izany? Ka ianao milaza fa hamoy ioko. Eny ary, dia miandry eto foana ako. Aleo aloha lamina ty raharaha ty ka tena mbola miady be mantsy ny saiko. Inona ary no mampiady ny sainao amin'izany? Tsy makaizy tsony iny fa efa nofokena tanatsaka. Na zany aza tsy mbola fantatra izay ataony. Ka tsy ho hitantsika eo ve rehefa tonga any amin'ny fitsarany? So dia noana aloha ianao e, nisy zavatra nokarakarain'ny mpanampina izay aho efa masaka dia manasa anao mba hiara-hinana aminay. So dia mba manahirana amin'ny reninao izany Rina? Tsy aho izy ka nisy dinalehan'izay dia tolakandro izy vao miverina. Eny ary tompoko ndao ariko. Rehefa nijereko sy nidinihako ny fitoriana napetraka ty madama Gina ty dia sarotra ihany mety ahafahana miaro azy madama. Ka izany anie no nakana ianao mademoiselle. Inona no azo atao mba hiarovana azy? Tena sarotra ty madama, ary tany amin'ny ankety natao taminy dia nanaiky ny heloka nataony izy. Ka araka ny voalazany anabaviko teo, ohatrinona no ilainao mba ahafahana miaro azy tsy hidirany amponja? Tsy dia resaka vola loatra raha miseha, fa ny heloka vitany izay fototry ny fitoriana ny tena matanjaka. Dia inona re izany no azo atao e? Mba tsy hatapoka anareo aloha dia inona re izany e? Lazao fa tsy maninona tompoko. Tsy maintsy hiditra amponja izy e, raha tsy hoe miresaka amin'io madama io nareo mba hisintonana ny fitoriana. Dia ahoana izany? Raha izany no anavotana azy dia aleo atao. Te hanavitra azy saingy efa nanaiky izy. Ahoana indray no mbola hiarovako azy nefa izy tompon-keloka aza nanaiky. Aleo izay izany no atao e. Izay ny sosikevitra. Aza miandry fotoana fa anio hariva dia mandehanana amin'ity madama ity miresaka aminy mba hisintoman'ny fitoriana alohan'ny tsarana azy rapitso amin'ny valo. Eny ary ao fa hanatina azy izay. Ny olana koa moa tsy tratrako tato izy fa ny zavatra ihany saika anontaniako azy. Dia tara loatra ve ianao raha mba miandry azy kely? Fa efa hiravana izy izay e. Tsy maninona ary fa andrasako izy. Ary aiza moa ilay zanany? Ao anefitra ao izy ka. Mba afaka miresaka kely aminy ve a? Andraso ary fa atsoko izy. Karenina! Ahoana mami? Aizy moa ianao fa misy olona te hiresaka aminao e. Ho avy aho mami a, fa izy sa? Ndao fa hoentiko any ianao. Fa izy io? Hiaro-ny papanao izy dia mba te hiresaka aminao hono. Manahoana tompoko? Endry be ndry izany, manahoana ndry? Salama. Ilao zao kikarakara aloha nareo e. Fefa mandroso atoandro koa ny andro. Eny ary e. Dia inona kay no tadiavanao anahy? Sika sindry ve afaka mandehany amin'ny aninareo dia miresaka aminy? Neny aza masika beko. Ka tsika neny araka any e. Dia aninona nefa e? Tandry mangataka aminy sika mba tsy hitoron'ny papanao izy. Le hoe anakatra azy ve? Ie, efa fantandringa izany? Efa niteny an'izany neniko. Dia ho any sika mbola hiteny azy. Non, tsy ho antsony a. Dia avela hikatra any izany papa? Ka nefa niteneniko izy ka tsy nety. Aza mitomany ary e. Okizay. Malahelo amin'ny papa. Ka izany no iarahantsika sindry ihany hiteny azy indray mandeha. Eny ary tompoko. Vonona karanina? Vonona.
Ahoan'izay madama? Saika mba hitady amin'ny madame Clara tompoko. Andraso kely ary fa lazaiko izy. Clara! Ahoana? Tonga ao mamany Karaine. Hanao inona ty? Mandehana lofonjeo dia aza masika fa isika aza vasaika handeha ho any aminy. Tsy mbola nahita azy ve Karaine? Tsy hitany fahavariana miresaka ao izy roa. Aleo ary hofonjeko any. Manahoana ianao Rina? Zao hitanao salama tsara zao na dia nisoparanjanaka ao aza. Eny efa nanaiky diso zahay ka asa na dia hitazona neloka hatrany farany ianao. Izay voasoratra dia voasoratra madama. Sady tsy ho lava resaka aminao koa fa mitady any zanako. Ao an-trano ao izy. Afaka mandroso ianao fa dia nitazoniko teto ambaravarana fotsiny ko. Mandroso? Karaine no? Ahoana mami? Tonga io neninao hitady anao. Manahoana ianao madama? Manahoana? No, tsy miresaka amin'ny eny Karaine. Tsy mety izany fa reninao ane io e. Tsy tia anay sy papa io. Karaine, ty aloha misy zavatra nentiko andry. Tsy mila an'ireny efa vidiana mami be dia be. Dia tsy manao bisou aneny zany. Tsy anao za e. Karaine, tsy malahelo aneny ianao. Ye, tsy malahelo aneny mihitsy Andeha sika hody fa hividianako kilalao tsara be nendry e. Tsy mody an'izany raha tsy miaraka izay sy papa. Io izy dia ilaozako ianareo fa hikarakara sakafo. Aza misahirana ianao fa tsy hijanonay sakafo aty Ary iza moa ianao raha tsy mahadiso? Nanao fanadihadiana mikasika ty raranareo ty madama. Raha inona moa zany fa tsy mazava amiko? Pisolo vava ny asako ary natsoa mamany dokotera Fely mba hiaro azy. Ay, dia ny zanako nomena foety mba tsy ho ty Aiza kosa madama? Vao zao azy izay mianaka no miresaka. Zay mianaka fa zanaka ao atraizy io. Madama, mba afaka miano avy ianao e. Azafady fa tsy ianao mihitsy nandehanako aty. Aka ny zanako Tsy ho any Andeha sika hody fa efa misy zavatra tsara be ny maneno anao any. No, tsy andeha. Ely zany fa tsy ny sitraponao no atao eto. Andao andeha. Tsy ho any ho aza. Mami. Madama, asa dia atao ohatr'izao re izy e. Mangina koa ianao fa sao dia mahita amiko eo Ianao mihitsy ny manome fony zanako. Rehefa dokotera Fely rano na nitadiavina dia azambany zanako nomena fo Diso izany madama. Andao andeha fa tsy mila mijanona aty ianao. Tsy ho any ho za. Fa inona ty ataonao Rina? Nahoana anao ataonao toy izao izy? Io mami tsy andeha an'izany. Avy aty amin'ny mami ny zanako. Aza atao toy izao kosa aloha ilay zaza Rina. Ka tsy ilaiky mipetraka aty ny zanako e. Anga moa zanaka ao indray io. Tsy ho any izany mami. Jany eto aminareo sy papa. Ie, ho hitako hoe izany tsy hitady aneny izany rehefa migadry ny papapapandry iny. Tsy migadra moa papako. Eny eky Karaine, aok'izay fa aza mitomany. Rina, mamerina fonanay re zahay. Asa mijery amin'ny Fely ianao fa io zaza raha manana io jerena. Tsy za mihitsy ny avilivilinareo amin'izany. Rehefa migadry iny miverina ho azy aty amiko ny zanako. Ary ianao kosa mandehana zoro ny lalanao fa tsy havita hiara azy izany ianao. Madama, asako no ataoko aty fa tsy araka izay eritreritrao. Miseho milay eo. Mandehana any amin'ny fitsarana raha pisy dia ho hitantsika eo e. Tena tsy tiako neny io. Mangina ianao sao dia vonoko eo Fa inona izao vonokovonoko izao ry mama? Papa. Ianao mihitsy izao ny diako aty. Ay ve ato ianao? Aka ny zanako fa sao dia verina hoe verina aminao. Aka ny zanaka ao ahoana? Ary manina ny zanak papa no mitomany? Tadiavon'ny entina mody Tsy papanao zany io Aza mandanga! Ay! Fa fahefanaviazany afahanao mamelaka Fahefana avy aty amiko. Raha tsy vadiny ty aka kasihany ty tanany eo. Mbola vadiko ara-dalàna ianao ninina filazanao. Ary mbola azoko ampiana indray mandeha zany raha mbola mitady ianao Fely fa inona ty ataonao ty? Tsy mety izao. Ho hitanao eo. Ie, andrasako mihitsy izany fitorianao izany. Ho dobleko ny fitorinany ty. Efa vonina higadra izao bandy izao e. Tsy olana amiko izany. Tsy izany nefa fanirianao hatramin'izay. Ie, ho hitantsika eo rapiso. Mandehana e? Zay va lasa. Mandehana nga misy mitazona anao eo?
sarotra tena sarotra ty raharahana rotiry fely a. Iny ary izy dia hitanao amin'izany ny zava-misy mademoiselle. Oay, tena ohatrany tsy hitako ianao tompoko. Manahoana aloha ianao dokotera? Izy ilay mpisolo vava anaka. Faly mahafantatra anao ary tena mialatsiny ny tenako raha nanao fihetsika tsy voahevitra teo anatrehanao. Efa feno loatra mantsy ny foko e. Tsy maninona ka, fa mila mafeny fihetsem-po ihany satria ratsy ny mikasitanana vehivavy a. Tena kefonako kikarenina na kasitanana neny papa. Mendrika azy ireny, masika loatra ny neny iny. Ka tsy aleo sady miresaka sika no misakafo. Marina izany. Koa lasa saina amin'ity fisehoan-javatra ity ka. Mandehana aloha alao ny sakafo fa ina no mahalasa saina anao amin'izany ry mama. Eny ary, andao kikareny naka ny sakafo tsika sindria. Andao ary mamia. Misy zavatra kely tiako antaninanao nefa sa mbola tsy afaka mamaly ahy ianao? Alefaso fa vonina maly izay fanontaniana apetraka ao amiko a. Azonao averina tantaraina amiko ve izay zavatra niseho tamin'ny fotoana voalaza fa nanaovanao erisetra tamin'ny madame Rina io? Tsy maninona, azoko tantaraina aminao mihitsy. Ny fahafantarako an'izany mantsy no ahafahako hiado anao. Eny ary, toy izao ny zava-niseho tamin'izay. Eny ary fa dia misaotra indrindra tamin'ny fisahirananareo tompoko. Inona moa no isaoranao amin'izany? Tratra ny sakafo ataony fotsiny ianao dia ahoana moa no androanay ianao? Eny e, efa reko daholo izay ny zava-nisy ka dia hita eo ny toyiny. Ianao no tena isaorana. Izay ny zava-misy dia anjaranao no mahita izay atao. Fa mahakasika ny fitsarana rapitso tsy dia manam-pinoana loatra. Ho avy any any moa sady ezaka ihany izay olona hitsaranao vao tafaverina avy ety. Dia ianao any sisa mba fanantenanay. Ho hitantsika eo ihany e. Izay ary fa ilaozako amin'izay angaminareo. Veloma Karaine. Veloma tompoko, dia oviana indray ianao mandalo aty aminay. Rehefa manana andry dia tonga aty aho. Eny ary. Dia endry tsara. Eny tompoko. Ndao ary ianao ateriko etsy am-bavahady. Papa mahafinaritra na be iny olona iny. Zany ve? Sady tsy masika ohatra ny neny. Rehefa voky dia milalao kely. Dia avy eo mandeha matory Ary papa aiza? Eto foana e. Zaho avy dia atory. Andao ary aterin'ny papandry. Mahereza anao dokotera, izay ny didim-pitsarana. Atahoana fa lehilahy ny tena. Misaotra mifankaherezana dokotera. Efa fantatro ihany izao didy voky izao. Vonina izaka izany ny mba angatahako aminareo roalahy angambany dia mba hijerijerenareo an'iny mama iny. Tena faible be izy ny lasa nody an'iny toy izany koa ilay tsy ry zalahy izy zanako iny asa izay anjo azy amin'izao zahady amponjy izao. Aza matahotra se fa eto aho hijery sy hitazatazana azy. Tsy ela izany 5 taona izany e. Hiezaka amangivangy matetika an'se ity izay fa aza malahelo. Aoka izay moa aloha ty ranomasina se ity e. Tena resy le tsy ary tiano le zanako ny tena mampiady ny saiko. Aza mitena an'izany mbola tsy fantatry se izay anao Rina any. Eno mitraka dia apetraha mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra zao ady hatreny se izao. Zay fa efreny manatona reny ihany koa ny mpiany fonja hitondra. Vokatry ny ditra nataoko izao ka tsy maintsy sakaiko e. Mandehana fa izay sy tianao anaraka ny siavy aty aoriana. Eny ary andraso aloha fa tia miveriny ty ane mama e. Fa ahoana koa izany? Fely eo. Mivavaka ao anao mama anaka. Fa nahoana no mbola miverina indray anao ry mama? Sarotra izany andaozako anao izany anaka. Niezaka nihinana fanafody fotsiny mama sarobidy loatra ny fahasalamanao. Mbola betsaka ihany koa zavatra miandry anao, indrindra Karaine kelitsika. Mandehana anaka. Mivavaka ao anao ty reninao mahantra. Efa nanaiky ny adsoanao teo anatrehan'ny Rina ianao.
efa nanaiky ny elikao teo aratrehan'ireo mpitsara ary indrindra ny fahatsapanao amin'ny fahalemenao ka nanakinanao izany teo anatrehan'Andriamanitra. Misaotra samy mama malalako izany a. Azakivy mama, manantena fa atanjatsaina ianao. Ny androany no vitanaka fa mbola hiato ho anao hatrany mama. Manahirana ty dokotera. Iza moa nanam-poan'izao ry tianoa, tsy azo ianterana tanteraka ny vehivavy. Tena lasa mitanjaka alany rina iny ny foko sy ny saiko. Nefa tadidio fa any aminy karaina dia ilay zanaka tena tsy fony dokotera Feliny iseno hitazatazana azy. Eny e, rehefa avy manatitra ny dokotera Fely dia hoeny amin'ny zareo hijery izay zava-misy ihany. Sa tsy laitra nabanginy izay nentina nody an'izay a. Iny fa andeha ry zareo sady nefa andeha iny koa raha mamana. Zay mama, mandehana moa dia ianao fa izay roalahy hijery ny toerana ametrahana azy. Mba hitadiavitrano manokana izy. Iraika n'izany mihitsy no diana eny fa mba namako ihany io lehibe any mpiambina ny fonja io. Dia mandalovana hatrany nareo rehefa aveo a. Ohatra handalo hijery any karaina angamba alohako. Eny ary, mahantra fao kely iny zafikelyko iny rakizy. Karenina kely mihitsy ny zakako ny nanaovandreniny azy teo. Ka saika atorana. Ndao ary fa lasa ry zareo. Zay ry mama fa mandalo any ihany zay rehefa avy any. Eny ary anaka. Ahoana tianoa? Any amponja dokotera Fely a. Ahoana? Niditra androany eny izy. Avy nanaraka azy teny mihitsy izay dokotera ady zao. Hoay le ty e. Dia ahoana lety izany? Ny vadinareo mihitsy anie ny tena sefo mpitori azy tany. Efa tena ady mihitsy kosa lety izany ka. Dia aiza lahy io zao? Andeha ho any amin'ny Rina. Mandeha any ary aloha dia avy eo mione. Okay. Fa inona hono izany e? Tena niditra eny amponja hono ny vadin-Rina ary mama. Dia toy n'le resaky ny andro izany. Ka ho inindray ary. Dia ahoana? Zay vao tena ady zaniko. Ka tsy hitako izay mahatafiditra anao amin'izany. Zany koa ve dia tsy ho azon'ny mamy e. Roberto mihitsy no tena nanoro hevitra ny Rina hanagadra azy. Dia vakiana fotsiny anie izany ry mamy e. Hiverina hivady izy roa. Dia anaiky mora an'izany ny rainao. Fanankaiza tokoa anefa dady e. Lasa nisy fivoriana ny fonjeny izao arivo izao. Tena tapa-kevitra ary mama. Fa tapa-kevitra ahoana e? Saraka amin'ny Robertoko. Fa adala ve ianao ry Julia? Tsy haiko e, asana zany adalana tsy fantatro. Dia vao maika mety amin'ny Roberto zany ambarako anao tsara. Ka raha mipetraka any amin'ny foana dia ho fijaliana ohatr'izao foana no hiainako. Aleo aloha tonga andrainao dia miresaka rariva. Ataoko mahafantatra mihitsy iny Roberto iny. Heveriny fa tsy miteny toy izao dia mety daholo izay rehetra ataony. Ka afaka ny anao inona nefa ianao e? Hitantsika eo ihany ry mama. Se moa le namany zanako. Eny tompoko. Ka andeha ho aiza no maimaika toy izao ianao? Vo avy eny amponja tompoko. Fa ahoana ny hoe avy eny amponja ianao fa misy inona? Niditra amponja iny le dokotera namako. Le hoe dokotera Fely le... Izy indrindra tompoko. Ka mitiasika an'izany resaka izany mihitsy anie zao ny saika resahako am'se. Tsy mandany resaka aminao tompoko fa tena mbola maika be. Zany a? Asay voatsony Julia rehefa tonga any an-trano anao dia hitako hoe izay fotoana afahako miresaka aminao. Andao ary fa tsy maninona. Dia ho aiza zany se io zao sao dia mba afaka teriko ihany? Hoeny an-tsahavola tompoko fa eny no mipetraka le vadiny. Andao me karaha atao anaty fiara fa teriko se sady mba afaka matsika ihany koa tsika. Ka soa dia anahirana anao re tompoko. Raha manahirana avy tsy teny amin'izay ohatran'izany aho. Andao me kare. Eny ary tompoko. Julia. Matory eo anefitrao izy. Fa nahoana ny matory angatsy amin'ny forme? Ny antso azy teo le namany hoe tianao iny dia ohatrany nanginginy izay izy dia natory ao. Ka voavy nanaritra ny tovolahy eny amin'ny vadin'ilay dokotera namany zareo iny anie no zao noty zao e.
Fatadidinao izy? Ahoana kosa ny tsy ahatsiarovako an'iny e. Efa renao koa zany fa nigadra ny vadin-drina. Ka avy eny am-ponja mihitsy azy izy no zaho mifanena tamiko zaoko. Dia ahoana zany? Zany anie no tena mahaketraka ny Julia ao e. Inona no tokony haketraketraka azy amin'izany inona e? Aleo foaziko azy izy aloha dia miresaka rehefa avy eo e. Julia. Dada. Fa nahoana no matory harivariva toy izao ianao? Misy zavatra tsy reviko mihitsy ry dada. Fa inona ny tsy revinao inona e? Mifoaza tao aloha dia ndao resaka tsika. Mandeha ana ry dada aloha fa ho avy any a. Izay fa miandry anao any a? Eno a. Angatsy ny fo izy. Ho avy eo izy. Io ary aloha ny kafe dia tia ny mofo. Mba mofo gasy mafana taizy ity. Namboarina isaninna tao io. Ka mba mahay zavatra toy izao ihany ianao ity. Satria dia dondrona mihitsy aho. Tsy hoe moa dondrona ianao fa mba neritreritra fotsiny hoe aiza ary no ahitana mofo gasy mafana ohatr'izao. Dia ahoana ry dada? Tsara be zany kafe mafana miaraka amin'ny mofo gasy zany a. Mandehana maka kaopy raha isotry ianao e. Ie. Sady mihaino any dada ary a. Ataovy betsabetsaka ry mama. Be ady varitra. Izao no tiako resahana aminao. Mihaino any dada. Ny fanena tamin'ilay namanao antsoina hoe iza moa teo Tino iny aho an'keo. Ay, Tino. Ie, nilaza izy fa avy eny am-ponja hono fa ohatrany hoe niditra eny am-ponja eny ilay dokotera vadin-drina. Dia ahoana hono? Laza ny ihany tamiko izy fa mety handrava ny tokantranonareo sy Roberto zao fidirany eny am-ponja zao a. Hitany mamy zany e. Za nga moa manamaivana an'izany fa mba te-any tany anao fotsiny aho hoe inona no matafiditra anao amin'izany. Lojika be ny hatafiditra azy amin'izany Lisia. Efa vadin'ny Roberto anie ikala kely iny e. Fa zadino. Na izao situation Roberto sy Julia zao aza dia mety ho vokatrio resaka io. Dia inona zany no atao? Za aloha ry dada tena tapa-kevitra nisaraka amin'ny Roberto a. Eny e. Tsy dia mandisy loatra an'izany eritreritra ao zany aho anaka. Saingy tsy maintsy miresaka amin'izy telo mianaka aloha tsika. Dia ho hita eo izay heviny. Izay no mety. Dia ahoana re zany ry izy mianaka e? Aleo aloha andeha amin'izany Lisia. Tsy hoe zaza tsy tiana akory io ka mety avokoa izay ataon'ny zareo aminy. Dia ahoana ny fahafambaraka antsika amin'izany? Azo leferiny izany fahafambaraka izany. Tsy ambony noho ny zanaka izany. Fa dia hitady kosa aloha Roberto raha ohatra ka medaladala. Fa ataon'ny dada inona nefa izy? Antsika dia ho hitantsika eo izay atao azy e. Ka roviana ary sika no andeha ho any e. Tsy andrasana ela fa raha-pitsy maraina ihany. Merci beaucoup dada. Ary ianao kosa aloha Julia, tsy tiako amin'izany ketraketraka izany ianao. Reny anefa ianao ny teny tamin'ny dada fa hiady hatramin'ny farany ka se izao tokoa mitranga ilay zavatra ho resady tsy miady ianao tsy izy zany a. Dia gaga. Tsy hoe resy tsy miady zany ary dada fa mijery izay stratezia andavoko an'ireny. Eny e, izay mihitsy no izy. Za matahotra ianao fa tsy hamelanao hiady rery izay sy mamy. Misaotra betsaka fa hono ary dada. Dia lasaiza zany ho ny Tino? Nateriko any an-tsaha vola misy any tia Renaty izy. Ka inona indray re no ataony andro dady? Fa tena tsy faly izy raha ny fahitako azy a. Aleo koa ataony any. Ka maninona ary moa raha tonga dia izao ry zareo dia atsona e. Tena mety mihitsy zany e. Aleo avy dia ho atsoka izy. Oui, eny tompoko. Manahoana ianao monsieur le gouverneur? Izao salama izao ihany fa ianareo any manahoana e? Dia samy salama zany tsika e. Fa niantso anao takariva mba te hiaona aminareo telo mianaka raha mba mety. Mikasika an'inona nefa le resaka raha tsy mahadiso. Mikasika an'reto zanakitsika reto e. Dia oviana ary no isaka iaontsika e. Raha ohatra ka tsy dia mampanina anareo raha pitsy maraina ihany fa mbola mety misy zavatra mandraikitray mantsy ao aorianan'io. Ao fa tsy maninona e. Afaka mandray anareo zahay. Izay ary fa dia misaotra indrindra tompoko. Tsy saorana tompoko. Izo. Za ihany Rina. Fa ahoana ny tonga takariva toy izao? Efa miova marina ny sipa dia ambenana eto ambaravarana amin'ny bandy a. Ka inona nefa ny tadiavinao? Te resaka aminao ary Rina. Raha resaka dokotera Felo ny tadiavana dia efa dila ny ela sy ny ela izany. Enjana be izany madame Rina. Ka inona koa nefa mbola resahanao amiko eo e? Iny efa lasa ny amponjany iny izy. Nareo namany nahita ny nanaterana azy eny.
dia atao an'izay zany izao fiainana izao. ianao koa tsy hitako izay diranao lalina amin'izany aza be fihetsiketsehana fefaravo izany e. Fa inona zany maela be alato zany ry malala? Ahay moa monsieur Tino, dia ahoana ry zany re? Henjana nareo, saingy mbola ho avy aminareo ireo koa ny henjana mihoatra ny henjana no efa nataonareo ireo. Fa manao farateny ve zany sa? Mampalahelo avy fotsiny ny adinareo mitsamime. Nareo ve ny te-hiverina hiaraka dia ny olona no gadrainareo? ianao io mihitsy aza napriska nagadra azy ka zao rehefa tanteraka indray vao hoe do miaranaotra. Iza ny napriska anao? Zao le Tino elany ny vavolombelon'ny fitiavanay hatramin'izay e, ka nahoana ankehitriny no mitady hivadika? Sarotra amiko izany monsieur Roberto, tsy mitovy sika na samy bandy azy. Ka mandehana ary miala fa aza mandrebireby e. Andeha tokoa mibandy, nefa mba havelanao iona amin'ny karainina ve ary na? karaina izany tsy azonareo rebirebe intsony, zanako iny anjarako ny mitaiza sy manabe azy. Ka nisy zavatra nampitondray mipampano azy ane? Ka omeo ahy dia omeko azy e, zany ve dia sarotra? Ny ova marina anao madama, tsy maninona fa andeha ho hitantsika ihany ny tony. Soavany alina ary e. Eny ary e. Inona zany ny tena tian'le riatongavany? Asa mahandro soarivana ny andro sery e, dia ahoana? mandana aloha mody fa ho hitantsika eo ihany zany e. Dia am'viny zany ny fotoana omenao ahy? Amin'ny fotoana mbola tsy fantatra hoy aho aminao. Asa dia atao ela be loatra mokia. Ahoana kosa moa Roberto no ahafahanay mianaka mipetraka any aminao, nefa Julia aza mbola ao. Raha ampitso ihany aho dia isotra azy any amin'ny ray aman-dreniny. Tsy afeniko anao fa hatramin'izay ka hatramin'izao dia tena mbola tsy miova ny fitiavako anao. Zany na dia teo aza reny tantarantsika rehetra ireny, ary arakaraky ny nahafantarako ny nanambadiana ho an'i Julia aza no vao mainka nampitombo izany tato anatiko. Tsy afeniko anao fa mbola tianao ahy Roberto a. Toy ny teteza mita fotsiny ny arahako tamin'ny fely, ankehitriny miverina indray izany, ianao sisa no andrasako. Tena marina ve zany ry nasa zany maninofy? Tsy maninofy izany ianao Roberto a, ianao ny toy ny voaloham-pitiavako na dia ny soparan'ny dokotera fely azy zany. Ahoana kosa no ampitovy an'izany e? Ny antsika sainao a vitan'ny mifanorokoroka fotsiny, fa ny anareo sy dokotera fely a dia efa iny karenina iny ny vokany. Akoatr'izay mbola tsy hitako. Aza manao resaka mahatezitra sy maharikoriko moa e, tsy tiako ianao a. Ka oviana ary zany ry namalalako vao hanolotra ny tena fitiavana ho ahy. Rehefa ho avy izany andro izany a dia tsy hainao intsony no mangataka amiko fa zaho no hanolotra azy ho anao amin'ny fitiavana. Azonao ve zany? Tena serieux zany ry na? Fa ahoana no heveranao fa tsy ho serieux zany e? Na zaho efa naovako sakrifisy ny fiainako izao aza ve dia tsy ampiano anao? Afaka manoroka ve zany? Tsotra izao. Merci akiseria. Fantatro fa anometsy ny adaholo ny olona nahafantatra an'izao tantarako izao. Fiainako anefa izany, fitiavako koa. Nizanizy eto amin'ity tany ity Roberto mbola tsisy olona na dia iray aza afaka mamono ny fitiavana izany. Marina ki izany a. Tamin'ny mbola kely ihany mba namaky an'le tantara ny Bina sy Kemby iny. Tsy dia ny tantaran'izy roa nefa ny tiako lazaina aminao fa le dadabe anankiray izay nikaroka ny fanafody ny fitiavana mba tsy ahafahan'ity olona anankiray. Mba namaky an'izany ve ianao? Tena namaky tsika. Dia inona ary ny afaran'ny dadabe? Ny sotro fanafody izay namboariny ihany izy mba hahatonga azy hankahaly io fitiavana io. Dia niteny koa izy hoe mitenako ihany no anaovako fampiarana ny fikaroana hoy izy, sa tsy tsaroanao? Tsaroka. Toy izo ary? Dia nilaza tamin'ireo mpianatra nanao fikaroana tao aminy izy ny andalovan'izy ireo raha mpitsony maraina io mba ilazany vokatry ny fikaroany. Dia nandalo tokory zareo saingy indrisy fa mivatana mangatsiaka an'le dadabe sisa ny tratrany zareo teo. Tena namaky ny tantaran'ny Bina sy Kemba marina ianao a. Ny amin'ny tianako azy Roberto dia ny hoe nizaniza manam-pahaizana eran'izao tontolo izao dia tsy mbola nisy nahita amin'ny fanafodin'izany fitiavana izany na dia iray aza. Ny fahafatesana no mety ho vokany toy io tantara tao amin'ny Bina sy Kemba io. Dia averenao amin'ny tantarantsika sainao amin'izay ary? Fantatro iaho taminao teo fa betsaka no ankahala ahy. Eny tena hanometsiny ahy mihitsy aza amin'izao fiverenako aminao izao. Eny fa na dia mbola samy manana ny vadintsika asika. Saingy hitsoroka eto anatrehanao fa tsy haiko e. Asa ianao fa tsy nahafaty ny fitiavako anao mihitsy aho hatramin'izay ka hatramin'izao. Matokisa ianao seria
fa tsy ampiandrelanao ntsony aho fa amin'io herinandro io a dia tsy maintsy ho ao anatin'ny lapan'ny tokantranontsika ianao. Tsy raharahako izay anomentsiny aho araka iny tantara vao nitsehivantsika teo iny. Tena afaka matoky ve aho nefa fa tsy ataonao vilatsy mahita fotsiny? Tsy mazava amiko izany rina. Asa rehefa azonao izay ilainao aty amiko dia mety ataonao toyreny taloha reny indray ako. Tsy miverina ntsony akireny seria, efa mazava ne ny antony. Oui papa. Aisy amin'izao horesiko an'se zao. Mbola aty amin'ny malalako aty ary papa. Aza hery se fa miandry an'se aty an-trano zahay fa misy resaka mankasy maintsy rahantsika. Eny ary papa, ho avy ah. Eto zao ianao e. Efa olon-dehibe sika ihany ny tompon'ny hevintsika amin'izay ataontsika fa tsy misy olo-kafa afaka hibaiko antsika izany. Mandehana amin'izay ary aloha so mampiandrela be andry zareo eo. Zay ary fa andeha aloha e. Dia je t'aime Mela. Moi aussi, je t'aime chérie. Ho avy izy telo mianaka rapitso maraina. Fa nao inona ty? Ka io adalana taonao io ka inona indray Roberto a? Tena manao izay mahafabaraka anay mivady mihitsy ianao a? Maman, tsy azo terena amin'izay olona tsy tiany ny fitiavana e. Ka tsy tianao izy ka maninona no nampiakarinao vady? Reny ny atao hoe providence ary maman. Nareo indray ve no ampianarina an'izany e? Dia tena tsy misy dikany amin'se misy izany ny teninay ray aman-dreny a? Tsy hoe izany kosa ry papa, fa izay ny baiko ny fitiavana. Dia efa miomana izany ianao amaly izay fanontaniana petraky ny dadan'i Julia. Ho avy eo mantsy zareo rapitso maraina. Hitako. Ka inona ary ny fanontaniana petrako amiko eo ry maman? Verinao fa anaiky moramora an'izany moa ry zareo a? Vonina e, aleo izy ho avy eo. Fa dia inona loatra ry Roberto no mahafatifaty an'se amin'ny indrina iny a? Tsy ambaratelonay manokana izany ry papa. Tena niova marina se a? Satria efa nasapa tena fa lehibe. Asa izay fahatsapanareo azy aloha fa izay no izy. Bon, eny ary. Tandremo saosy tonga eo se rapitso maraina. Sady henoko mihitsy koa fa ianao mihitsy koa nanao izay ampikatra amin'ny fadin-drina. Diso izany ry maman. Izy no nitory fa zana nampiara-kevitra fotsiny. Fa mbola milaza aminao a Roberto a, fa tsy afaka hiara-monina amin'ny zazavavy mihitsy itsony a, mazava nga amin'izay. Maman, inona e? Mba efa niara-nipetraka taminao ihany ane irina e. Ary nareo mivady mihitsy ny aza nanao izay fomba rehetra tsy isarahanay roa. Ay mo sapan'izay ihany izany. Ny tena halako aminao Roberto a, rehefa izay mivady no miteny dia ohatrany tsy mety zavatra teneninay, fa rehefa ianao kosa dia verinao fa mety daholo ary tokony anaiky izay. Zay moa ry maman, mba hainao ihany izany fiangaviako anareo mivady izany e. Fa inona moa izany no iangavian'se anay roa? Ny mba hiverenany rina amiko sy ny mba ahafahany petraka aty amintsika. Tena moramora amin'se izany Roberto a? Hatreto aloha dia Julia ny vadinao ara-dalàna. Hitako. Tsy mahafantatra koatr'izay a? Izay no tiana ambara amin'se. Fa rapitso maraina miaona amindry zareo sika. Eny ary papa, zay zany fa dia rampitso maraina. Mandrosinareo tompoko? Eny tompoko, misaotra anao madama. Mandrosoa nareo telo mianaka. Eny ary tompoko, misaotra indrindra. Manao ny papa sy maman? Salama tsara kizay ry Julia. Ao mipetrapetrarina telo mianaka e. Misaotra indrindra tompoko. Eny ary, misaotra amin'ny fandraisanareo anay telo mianaka tompoko. Tsy dia ho lava loatra ngamba moa ny resaka fanaovantsika eto fa noho ny zava misy amin'reto izy roa kely zanatsika reto ny tena atontinay aty. Eny ary tompoko dia mihaino anareo ary zahay. Ie, tonga eto tokoa izay telo mianaka satria tatoato ohatrany nahatsikaritra izay fa misy zavatra tsy dia mazava loatra misy mivady kely reto. Ka izany indrindra no ahatongavana eto mba tia fantatra izay mety ho hevitra avy ety aminareo izay. Indrindra avy aminao Roberto. Izay ngamba tompoko no tiako resana fa dia eto moa tsika miara-miady hevitra eto. Eny ary fa dia misaotra amin'ny fahatongavanareo. Tsy afenina aminareo mivady tokoa aloha fa na dia zahay aiza dia lasa saina amin'ity fisehoan-javatra ity. Eny monsieur le gouverneur. Izy roa kely koa moa io raha mahita io. Ka dia eo se Roberto, io ianao Julia, dia mihaino ny fanazavana avy aminareo aloha zahay ary.
misaotra tompoko. Angamba tsy misy zavatra betsaka ho teneniko fa io Julia mahita sy mahafantatra tsara ny zavatra ataony. Taiza teto amin'ny fiarahamonina no misy hoe vadinam-piakarina dia any amin'ny ray aman-dreny no mipetraka. Izany ve no mba fanadiovan-tena hoentinao eto anatrehan'izao fivoriana izao hoe mahamenatra sady manala-baraka an'ireo nahitanao masoandro izany? Inona no tokony hahafa baraka azy amin'izany e? Dia tsy tsaroanao mihitsy izany fa rehefa niseho ireny olana tamintsika tany Antsirabe reny dia tato amin'ny papa sy maman no nipetraka. Na ianao aza nanome tsiny azy ireo? Ka i papa sy maman ve no nampiakatra anao ho vady? Tsoriko eto anatrehanao aloha fa azoko natao tsara toy izao ataoko izao no nandeha no tany amin'ny dada sy mama. Saingy mbola fitiavako anao ary fanajako an'ny papa sy maman na tonga nijanona taty. Ny zavatra tsapa sy raha mahafantatra nefa dia toy izany no vao maika na tonga anao hifikitra sy hiverina hiaraka amin'ny Endrina iny. Fa iza no laza taminao fa miverina miaraka izay Sirina? Aza manao izay anehoako ny profeta anao Roberto a. Io mamy io vavolombelon'ny fiaonanareo teny bypass ka nahatonga antsika sy anao ifamaly. Nanomezanao volan'ny Larisa sy Yalida namako mba ho takalony fisamborana ny dokotera Ihaja izay nahafantatra ny olona nanome rany zanak'Rina. Fa nisy an'izany rehetrarehetra izany ve Roberto a? Nisy izany ry papa. Matokisa ianao fa tsy handaingy aminao amin'izany a. Ahoana izany Roberto? Tsy misy idirako izany. Ankoatr'izay dia mbola ianao ihany koa no nitondra polisy teny an-trano zareo hisambotra ny dokotera Fely. Inona daholo re izany anako? Ka aleo hivoaka eto ny profordada. Samy miaro ny tenany eto ary tena marina izany. Tonga tany an-trano zareo mihitsy hanakana ny Roberto tsy hanao an'izany fa manimba ny anaran'ny papa izany. Atezerana sy fikasia tanana nefa ny setriny. Farany tompoko a. Ninona ho resantsika eto? Tsy fitiavana irindra izany intsony eo aminay sy Roberto. Efa lasa ny madame Rina ny fony. Dia ahoana ny fanazavany se Roberto? Efa izy no niteny an'izay dia izay izany ry papa. Roberto a, alainao baraka eto anatrehan'izy amin'ny faty izany izay. Ka izay no izy ry maman. Na iza na i Julia dia samy tsy manana ny tena fitiavana izany fa hanoterena fotsiny. Andraso aloha tsy natao ifamaliantsika izao zavatra izao. Ny teny tiako ambara aminao fotsiny Roberto dia ny hoe samy lehilahy sika ary zahay no manana ny zanaka vavy. Raha navadika ny toerana ka ny ray aman-dreninao no tompony zanaka vavy a, ka toy izao nataonao ny zanakay vavy izao no nieritreretinao hoe zanakay lahy nanao an'izany. Mety ho alefitra an'izany ve ireo ray aman-dreninao reo e? Miankina amin'izareo indray izay tompoko. Eny ary fa tsy maninona izany. Izao no teniko amin'se Roberto a. Ataovy daholo izay mahafinaritra an'se rehetra nefa tsarovy a fa mbola vadiny sy ara-panjakana io zanakay vavy io. Entina ody izy fa tsy zaza tsy tianay akory io na hoe zaza very anjara ka halefanay jany ao anatrehan'se. Izao anefa nitady io a manomboka izao tsika miresaka izao dia hijery ara-naramaso an'se aho. Lehilahy se raha ho tafita amin'izao zavatra ataon'se izao. Tsy maninona izay teninao tompoko fa rehefa tsy mety dia tsy mety e. Hitantsika eo izany e. Hitantsika eo na mety koa na tsy mety. Tena mianatra anareo telo mianaka izay tompoko. Nefa inona moa no azonay atao eo fa efa lehibe izy dia izany ny zava-misy. Tsy afaka ny aneranao hipetraka aty aminay koa nefa izay anaka. Satria tsy zahay tokoa no vadinao fa izy. Izao anefa ny zava-misy raha tsika mahita dia mitsodrananao izay anaka amin'izay dingana hafa mbola atrehanao. Misaotra maman a. Aza malahelo ianao fa zaza voanatra sy manaja ny ray aman-dreny koa ka tsy hoe manao ny ataony Roberto dia andehanao ny ataoko koa. Marina mihitsy izay anaka. Mijery ny aja sy ny voninahitra ireo ray aman-dreniko ireo atoko. Raha matovy vavy ahy dia tsy Roberto ihany no nitsiriritra fa marobe izy ireny. Saingy tsy varotra ny tenako noho izany a. Eny anaka. Misaotra anao ary mankahery anao dada sy mama. Rehefa nambaranay taminao reny ny teninay. Tsy ady rery ianao fa mbola eto izay mivady. Misaotra betsaka mama. Eny ary tompoko. Tsy te eny izay fanazavany sy etsony izay Roberto a. Na dia teny anankiray azy. Efa ampy izay resaka teo izay. Toy izy ho nidinse ho iah dia ho hitantsika eo izay hafarany. Andaontsika andeha monty fidiana amin'izay e. Eny tompoko, misaotra indrindra. Aza misalasala kiry Julia raha misy zavatra tianao resahana aminay a. Eto foana izay. Eny ry maman a, matokisina rosy papa fa izay efa nekeko teo anatrehan'Andriamanitra no ho ekeko mandrakizay.
misaotra indrindra anaka fa manana zanaka endry tokoa zay. Zay ary fa aleo andeha loha zay e. Eny ary dia mbola mamerina ny fisaorana anareo amin'izao dinitra izao. Tsy misy tokony hisaoranareo zany. Dia ahoana zany ireo entanao ry Julia? Avy alao hijanona any fa tsy maninona ry mamoa. Andao amin'izay fa lasa ny fotoana e. Velominareo tompoko. Eny ary. Tena manao izay afa-parakanay mihitsy sy Roberto a. Manomboka izao dia tompona andraikitra amin'izay ataony sesy. Zaza tsy vanina mihitsiny. Reny ny fomba famalinao. Nefa dia rafozanao no miresaka aminao. Tena lehilahy tsisy ilana azy. Zay ny alehany e. Zay alehany any alehany fa zay no izy. Ay, dia ho hitantsika eo ary ny toyiny. Tena velao aloha akarivotra kely any amoron-dranomasina any ry dadaka. Ka iza nefa ny tianao andehanany. Raha ny tiako izao dia any Tomasina. Dia iza nefa niaraka aminao any? Misy namako izay ihany dia efa nilaza taminy aho hoe hanao vakansy kely any. Tsy manino zany raha izay no hitanao fa mampetipety ny fiainanao. Nefa tandremo ny fiainana anaka. Aza matahotra ianao ry dada fa tsy amiko izany a. Alohan'ny hanaovako ny strateziako amin'ny Roberto sy Rina dia akarivotra kely mihitsy aloha. Dia oviana zany ianao no andeha? Amin'ity herinandro ity. Omano ary nentana dia azonao entina ny fialantsika anankiray dia afaka miaraka aminao ihany koa ny chauffeur. Ka tsy hitondra fiara fa aleoko mandeha taxi borosy. Fa tsy hanao ny tsifanao any nefa ianao anaka. Mama, fantatro izay ataoko fa aza manahy mamy. Eny ary matoky ianao a. Zay zany ho hitantsika eo izay adiny ny bandy kely miseho azo be loha iny. Tinoa, oase zany. Dokotera man, manao ahoana ianao? Zaho reheky niatsana zao ry a. Hatratio fa tsy hita izay atao dokotera. Ary oatra hazakazana eny ianao zany. Tsy taletsy fa oase zany. Andeha ho any amin'ny mamany dokotera mba hamangy azy. Lalana zany sy a. Andao dia hiaraka. Miakary se? Allô, manao hoy Julia? Fa aiza ndry zany? Ay, miaraka amin'ny dokotera ty anaty fiara ty? Mba hitsidika an'ireny dokotera fa so misy zavatra manjo azy. Tsy marary izy fa juste hijery azy fotsiny izay. Ahoana? Fa ahoana kosa izany mandeha tsy ankilasy zany? Inona ary zany? Dia andeha ho aiza? Tomasina? Eny ary fa mazao rivo-dranomasina e. Dia aza adiny mitondra voandalana eny an-tsampanana eny rehefa miverina. Okey. Dia oviana zany ry no andeha? Raha pitsy maraina? Eny ary fa tonga avasoa e. Ao fa tonga koa zany. Okey. Fa andeha ho aiza izy? Akarivotra kely any Tomasina hono izy fa reradreraka ny zava-misy eto. Dia lozany eto zany ve ny tantaran'ny Rina sy Roberto? Rariny kosa ny azy dokotera. Sarotra ireny fisehon-javatra natrena tato ato ireny a. Maro zany. Mampamango hono nareo sy dokotera Fely? Misaotra sy manadinitra se a. Fa hono se mba nanontany mandamy Rina. Insika avy any am-ponjiny dia nifanena tamin'ny dadany Julia ary natery ny teny amin'ny tranony Rina. Dia nahita zao ve se? Tratrako tao izy fa tena nambena ny teo ambaravarana. Fa nahoana kosa e? Ay tao an-trano Roberto dia tsy navela nihitra mihitsy a.
dia aonao izy lery enjana be mivavan'izy roa fa dia naleo ny aly tena tsy naposiky ny madama Rena indry se raha enjanaka izao ve dia ampidirinao ampontsa zany ny vehivavy dokotera tsy mandinitra izay efa rana fa taitaidra fotsiny tena malamako nary se atao ahoana fa zay ny fantany fa mety tonga sika ato vare izay tindrolo sonary manahoana ianao ramose manahoana anao tompoko isangany tadiavinao zay tianao ny anarako ary namany dokotera fely tsy tadidinao ve fa efa niona teny amin'ny fitsarany sika tianao marina tokoa zany ka mandrosoa aloha eny tompoko maimaika ihany izay sy dokotera namako io fa saika anytany any mamany dokotera fely fotsiny izay tena voalasany amin'ny fonjy izy zany ve ohatra hoe tsy salama tapika izany fely dia nampifanatsoina teo izy fa inona no nahazo azy fiakarana tension iny ka leo ary hamonjy azy eny aloha izay fa sao sahirana rereny mama sady dia maimaika izay lasan'izay ovonjena ihany izy dia hita eo izay atao eny ary fahono fanga izy tsy ao narary tapika ao ny dokotera fely dia nampanatsoina any izy ka andao ary sika ho any io izy dokotera mama nanao ny dokotera izany efa ho adiny indray aho zay ny tonga teto ry tianoa nefa dia mbola tsy nahita azy mihitsy fa ahoana koa ary izany dia tsy haiko re anaka azy izay mahazo anjanako nanahoana hony manahoana alohanao madama izao re risy roalahy tena matsiaro very mihitsy amin'izao manjoa anjanako izao fa hono efa nahita azy zany ianao mbola tsy nahita nefa ne hono efa adiny iray izay zany ve nefa ve efa niteny tamin-drareo mpiandry fonjy ianao efa niteny taminy aho fa toa hoe tsy azo vangina hono izy iza no nilazan'izany taminao zany hono mibaiko ny papany Roberto dia hatramin'ny papany koa ve dia voafandrika amin'izao raharaha izao ka zana niniko fa hono ka ino ary no tokony ataontsika mba hamantarana izay tokony nanjoa azy ka nahoana raha antsony izy nefa raha-poban'izana ny monsieur le gouverneur dia vomaika aza mety ho amin'ny mafisy ny fitoriana dia ahoana izany zany dia efa tena very hevitra rakizy izao aloha asa ny procureur efa mba namana ihany izy nefa mety anaiky ve izy fa isika ne tsy hanataka ny voany fa mba hijery zazany tsy fahasalamana izany indrindra dokotera atao efely ka antsoe ary izy dia ho iteo izay havaliny nanahoana ry anaka ny resaka ny fanaovanareo sy ny lehibe fonja zao ry mama ho avy eo izy ireo asaina manontany antsika fa tsy afaka mivoaka ty ivelany izy ka andao ary mananakory ianao anaka tsy dia maninona ary mama fa hony niakatra tamiko indray ngamba ny tensionko dia torana hony ka tokony ahay mitandry tena kosa ianao amin'izao zava-miseho izao hamono anao izao raha izao no mitoy dia efa nahazo fitsaboana izany ianao dokotera nisy nangataka hitondra eny amin'ny hopitaly fa ohatrany hoe nisy baiko indray hony tonga dia tsy afaka makena tena ratsy loha ihany ny namanareo indry tianao fa inona no antony angaha tsy fantatrareo hoe tonga nijery atatiana rinasy kareniny izy ve hiteny aminay dia nanahoana ny feonanareo ny fahitako ny fijalian'ny karenina ny tena tsy zakako papa ndao isika ody ka tsy afaka mody miaraka aminao ane papa
mandainga amiko ka papa fa lasa ty amin'izany gadranoko. Aza malahelo aky Karaina fa tsy ela dia hiverina any amintsika indray papa. Non, hijanona ty amin'ny papa. Tsy tamanana amineny a papa. Miala teo amin'izay ianao Karaina, tsy papanao zany io. Mandaingo neny, papako io. Miangavy ianao Arina? Inona mbola iangavianao Aza ilazana zavatra tsy marina izy. Tantarao aminy zavatra rehetra. Tsy maninana omelona eto anatreriny aza. Aza andaingana izy. Tsisy idiranao zany, zay ahafahanao miatrika ny sazinao 5 taona ty an-trano maizina trehany. Ka tsy tokony entinao taty kosa izy hijery fa lasa mampijaly azy zany. Ny antony andehananay mianaka ty aona aminao ety dia ilaza aminao fa andeha verina hipetraka any amin'ny Roberto zay mianaka. Rina, mba mandinika ve ianao? Voadiniko tsara zany matoa ataoko rangahy ty Eny ary, tsy maninona. Raha mba azo atao dia aleo janany amin'ny maman Karaina fa aza entina miaraka aminao zany izy. Tsy ianao mihitsy no hibaiko ahy amin'izany. Izay nodinay mianaka ety, mba tsy eritreretanao fa mbola vadinao Mandehana amin'izay ary mody fa henoko izay. Andeha koa izay ary veloma mandrakizay dia aza mieritreritra ny mbola hamanginay mianaka anao ety. Tsy andeha ody fa hijanona ty amin'ny papa. Neny malahelo amin'ny papa zahay. Papa, papa. Toy izany ny fihaonanay telo mianaka tety. Tena losa izany zazavavy izany ndraky izy. Tena marina e. Tsy napoiziko mihitsy hoe zazavavy tsotra toy ireny dia nivadika biby toy izao. Fa izao ny teniko amin'sery fely dia naizan'izay mitondra ny tenany se. Ary raha amin'itoy izao tsy fahasalamana se izao dia mety ho sahirana. Sady avy aloha rangahy hiverina any na tany maimbo Efa trany am-boalohany ihany nahatsapany io tsy fitiavany anao io anaka. Fa sarotra moa ny toerana nisy tamin'ireny. Nanenenako izay vitako ry maman. Asa mba manenina izany amin'ny fiainana. Indrindra moa fa olona nanao soa azy ianao. Fa hono mandeha any fotoana fa inona no ataonay mba hiverana ny fahasalamana se? Henoko fa nresaka tamin'ny procureur ianao dokotera ka nahafahantsika ny toy izao. Isaorako anao zany. Inona moa tokony isaoranao amin'izany? Eny izay ny fandraisany sy azy fa zava-dehibe amiko izany eo amin'ny tantaram-piainako. Niteny taminay izy afaka mitsidika an'se zahay nialaka misy ny alahady. Dia nanaiky ve izy dokotera? Ie, nanaiky izy ka fa saingy nisy fepetranapetrana. Tsy mazava amiko koa izany dokotera. Niteny tamiko izy fa izay telo menaka anao ka mamangy an'se. Tsara kosa zany Zany eo ihany fa vadika antsika kely nresaka dokotera. Ary nanahoana ho any mikasika andreo namana niara-ny sotro tamiko. Efa mba nisy vaovao eniny se ve? Efa nisy olona nasaiko nitady azy aloha any fa hatreto aloha mbola tsisy vaovao. Eny ary tapitra ny fotoana ahafahantsika telo mianaka mihaona. Misaotra anareo. Tena mbola mamerina fialantsena aminao dokotera. Ohatra somary barataka kely any hitanao fa tena mahalala anao mibanty. Tsy fitinanga izany anao migatra ty izany Misaotra dokotera. Eny ary anaka fa andeha izay. Aza malahelo na matahatra izany zanako izany fa efa miezaka amin'ny fomba rehetra hiadianao anao zahay. Na dia efa tia-ponja azy ianao. Zay fa korazy ianao dokotera. Samy miezaka zahay amin'ny fanampinanao. Misaotra ilay tsy ry tianao mba jerijereo se ny zanako iny Aza matahatra anao fa hiezaka hijery sy hanara-maso azy Zay ary fa mandra-piona indray izany zanako izany Amin'ny alahady indray maman mamangy anao aty. Misaotra ry maman Ahoana Roberto? Izay hoe no akanay mianaka ety? Fa ahoana kosa ny tsy anao mandeha aty Fa lasa ny mahajanga ahoana koa? Amin'izay dia tsy niteny akory. Sarotra be izany Aleo iandry ny fiverenanao ka tena mba tsy tiako kosa izany zavatra ataonao izany Dia oviana nefa ianao no miverina. Eny ary nefa tsy maninona ry zareo na tsy eo azy ianao. Eny ary lazao ary papa dia rapitsy maraina izy asaina makanay mianaka. Bisous ianao dia tongava soa. Fa ahoana ondrikala? Ka lasa ny mahajanga hono izy fa nisy asa tapoka nataony ihany
dia ho avy akanay mianaka ety hony rapitsy papa. Inona nefa mampatahotra anao amin'izany? Olefa niara-mipetraka taminao ny izy mivady fa tsy hoe olom-baovao akory. Ka mba hafa kosa ny ery mama raha teo izy. Zay koa aloha nefa tsy hitako izay olana amin'izany. Mba tianao ihany ange iny reny Roberto iny rinahy. Dia ahoana izany ny ampirimanay mianaka ny entanay ry mama? Angamoky dia voatery entinareo any daholo ny entanareo izay tena ilaina maika ihany aloha no entina dia afaka ilaina tsikelikely ny sisa. Izany eo ihany ry mama. Fa ny tena manahirana ny saika ane dia tia karainy ity. Fa manino ny karainy? Tena be lobe izy ao. Tsy handeha ho an'izany hono izy fa rehefa tsy hipetraka any amin'ny papany dia andeha hipetraka any amin'ny mami Clara. Tokony ho tsampana kosa aloha rina fa misy raha efa matorana izy mianaka. Ninona tsy fitiavanao fely dia tadio fa misy raha mikoriana amin'ny zazo io. Tsy vitan'izany koa fa efa tadidin'ny karaina hoe papany ihany nanome raha azy. Dia izany mahatonga azy tsy hafoy an'io rainy io. Eny, tsapako izany. Ary malahelo azy saingy tena lidika mihitsy mifoko vao miverina ato an-tsaiko ny eritreritra nataony fely tamiko. Miala tsikelikely eo tsainy izany rehetra izany rehefa elaela indrindra rehefa tsy henontsony ny anaran'io papany io. Ezaka mihitsy hitandrina mba tsy handrendresany an'io anaran'ny fely io tsony. Izany koa ny tena antony nanekeko ny andehanana any amin'ny zareo satria miverina ao an-tsainy karenina foana ny endrika fely raha vao mijanona ato izay mianaka. Ako ngamba kimba andeha akarivotra kely any amorontsiraka any rehefa lasinareo mianaka ka. Tena mety izany ry mama. Zahay koa mba mieritreritra an'izany rehefa tafaverina soamantsara Roberto. Manahoana mamany Julia? Ay ve tianao ary tena tseniko no nahatongavanao. Ka ety an-tsena kosa ve mo hoeninao? Ka inona hono ny vaovao? Zao lozany Julia tsy akiteniteny zao. Aleo mihitsy aloha izy tianao akarivotra kely fa hitako sepitra ty resakareo ty mihitsy. Tena tsy nisy nanampoan'izao fifadian-javatra zao tsika rehetra. Le madame Rina mihitsy ny tena nanao zavatra fopla. Tsy mamely fa Roberto mo amin'ny mahalehilahy azy dia io ny zavatra taony. Fa na izany aza tsy tokony avelanao izay tiany atao toy izao kosa ny olona ohatry rendry tianao. Azy aloha ny mandroso fa ho antsika kosa ny miverina ry mamany Julia. Dia mba manahoana hono ilay dokotera? Vao avy namangy azy teny am-ponja zahay omaly. Fa nisy zavatra nahazo azy anga? Niakatra tapoka hono ny tosi-drano dia torana izy. Zany ve? Fa nanahoana ry tianao? Tonga nandatsa sy ny teny taminy hoe Rina fa andeha hiverina amin'ny Roberto izy mianaka. Zany nambaran'ny dokotera fely fa ranomasin-jana no tena tsy zakana. Dia izay izany no nampiakatra ny tosi-drano. Tsy zaka kosa aloha izany mamany Juliana dia zahazao azy. Ka efa mba nanahoana nefa hono izy? Efa tsy manahintsony izy ka tonga nijery azy teny izay telo mianaka. Dia dokotera aja sy ny reniny. Ay, tena mampalahelo ahy ny dokotera namanareo iny tianao. Tsy tizy mama. Io aneny mba hitandremana ihany amin'izay atao anareo lehilahy reto Zaho ary jereo ny vokany. Marina izany. Fa io maraina io no nandrenesako fa tena hiverina hipetraka any amin'ny ray aman-dreny Roberto ny izy mianaka. Efa fantatra izany ka. Nisy resaka ny fanaovana tany amin'ny zareo mantsy. Ary tsy menatra mihitsy aza Roberto ny laza fa isaorana ny Julia fa amerina andrina izy. Tena anatrehinareo ve? Teo anatrehanay izany rehetra izany tianao. Dia ahoana hoy dadan'i Julia? Inona moa no azony atao fa dia anara-maso an'i Roberto izy manomboka izao. Tsy mazava amiko. Fa tezerana izany teniny izany. Izany ve? Tena nety ihany ny Juliana nandeha naka-rivotra raha izany. Fa na izany aza tsy amelan'izao moramora kosa izay na dia ny fahafambaraka ny zanakay aza. Izay koa mitady hevitra hatrany amin'ny hiadiana ho an'ny dokotera fely. Sady ampio izy fa tena mampalahelo. Izay no mahampinamana. Tsy hoe miraitsy kombakomba miratsy fa efa mba ny aiky ny fahadisoana izy dia nangataka famelana fa enjana le Rina. Mbola ho tafahoana amiko iny kialakely iny dia ho ataoko mahafantatra tsara ny fahadisoana.
ianao ve ifamaly amin'ny olona toy ireny aleo anay ny ady fa nareo ray aman-dreny ao ka hipetraka andao androso ianao tianao fa mbola hikarakara aleo zokony ao afara indray fa mbola hamonjy asa tsy hoe rehefa tsy ao Zilia dia tsy andalo any aminay mihitsy a mandalo ihany rehefa malalaka ka eny ary dia mahita ny rariny nareo misaotra tompoko hoavy e tonga ny vahinitsika manahoany mama zaho hita ndre salama zao ranona tsara zany tafahoana ihany sika tena tafahoana tokoa mandroso nareo mianaka fa iantsom-piampana piditra ny entana misaotra papa fa izy olo io neny mamitsika vaovao io tsy tiako io mamiklara ihany ny tiako iza koa no mitady fitiavana amin'ity eo oka izay karenina rehefa mipetraka ela ty sika dia ho hitanao fa tianao izy sady ny andrima mitsy manjary zany ny tenenina ty amiko aty eo tsy tiako io neny ndao isika hiverina odoka aza miteny an'izany ho ahy ianao manahoany karenina aty indray izany nareo no mipetraka mbola tsy eo ny papanao fa rehefa tonga izy dia entiny mandehandeha mijery tanàny nareo mianaka ie raha manana fotoana anaovana an'izany moa izy ko nanona kosa izy no tsy anam-potoany ka ho hitantsika eo zany e andao ary ateritra any amin'ny efitranonareo ary nareo mianaka lay efitra anankiray ao ambadika ao no efitra ny tikala kely ity rehefa tonga Roberto eny ary mama aza taitaitra amin'ny fihetsiky madamy ianao fa aty am-boalohany ihany izy no manao an'io fa miova tsy kelikely eny ihany misaotra anao papa zany anie ny saika tsy andehananay mianaka aty raha tsy hoe efa tonga Roberto tsoriko aminao aloha fa tsy hoe tsy fitiavana nareo mianaka izao fihetsika ataon'izao fa le fomba hitondrahan'ny Roberto azonay mivady mihitsy no tsy mety matokisa ianao ary papa iezaka hanarina izay rehetra tsy nety tsara zany anaka sady ianao no efa nisafidianay hatramin'izay eny ary ialana tsiny ihany izay ireny tantarany seho taminao ireny tsy maninona ireny ka efa niresaka betsaka mahakasika an'izany izay sy izy ato izany no efitranonareo sy Roberto sady tato ihany anie no mipetrahanareo taloha fa nahoana moa izany tsy mipetraka amin'ilay tranony fanany izay ka mbola ny daholo ny entany Julia dia tsy mety fa rehefa tavaveriny Roberto dia mety hanovana trano vaovao hafa mihitsy nareo eny ary andeha ary alamino ny entana fa izany dia resaka amin'ny madama eny toko aza manao fihetsika toy ireny kosa ianao fa hiady amin'ny Roberto isika tsy atsara velatsia za mihitsy atopoko rehefa tsy tiako ny a dia tsy tiako ka hiady amin'ny Roberto zany ianao ka tsy raharahako izany hita mihitsy ny mahalehilahinao fa inona koa izao nidiran'izany ito izao fa tsy mety dia terena ety mihitsiny tsy mba ho an-tsainao ve fa mahampirafy eneny zanakora nga aty sy reglena tsy kelikely re zany dia ho hitantsika eo ary manahoany Roberto ie efa tonga aty izay ka ianao nefa nilazaiko hoe aleo rehefa tonga ianao vao maka aty izay mianaka i papa aloha mahafinaritra fa mama no somary manahirana ka tokony ho tonga haingana ianao fa mangina be izay mianaka ko hoe ahoana anaterana sakafo fely fa inona koa ny dikan'izany ka tsy te hanatitra an'izany eny aho ka fa maninona kaina tsy manatitra aza eny ary izay mianaka anie efa nandalo teny aminy ny teny fa hipetraka aty aminareo sy inona ny raharahiako an'izany zarako azy iny tsy ho hitako intsony mandrakizay
eny ary alefa ty ary zany olo zany de atsoy mama nomana an'izany sakafo zany fa za tsy mahomana an'izany ka teneno izy antsara rehefa tonga ty ok ary bisous chérie je t'aime Oui patron, elaela zany a ety any fa miany zay kadra-panaovinao indray sy vonina foana sika de inona le izy satria efa niponja vela ry de inona ny ataoko eny zany ve tsy saritra be patron ahoana nafahako manatitra sakafo azy eny ka tsy mbola mahafantatra any zany madame Rina zany patron fa aiza izy am'izao de mitady aiza ny antranonareo indray zany ok ary patron avy de mba atsoy izy de mba tsy sarotra nitadiavako azy ihany de mba alefaso ty amiko ary numerony fa vola be zany de rehefa azoko ilay sakafo de raharaha inona hoe ny amble fanafody aty amiko le fanampiasaintsika iny mbola misy iny ka ok ary riska be ne zany iraka mpanaovinao zany de ahoana nefa raha tsy mahazo manatitra sakafo eny ok patron zao ihany de andeha ho any aminy de ahoana indray ty le aza saina manatitra sakafo an'le dokotera fely eny amin'ny fonja hony am'izay sakafo asiana pozina ny ateriko iny fa de inona loatra reny mahatonga ny ty Roberto ty kasy zay ahafaty ny dokotera fely iny sady zao tokoa no atao hoe miady sipa iny misy SMS tonga ary ty numéro le sipa aleo indray ary avy de hiantsona zany madame Rina zany Larisa ihany ty madama le nasain'ny patron Roberto iantsanao dia ahoana hono ka nasainy iantsanao fa hoe anatitra sakafo an'izany dokotera fely eny am-pony zany io ny fa ianao tsy afaka ve tonga avy ary aty an-trano fa miandranao ato eny ary madama zao ihany de ho avy any renareo teo ary ny fizarana faharoa ambin'ny folo amin'ilay andihan tantarana ampitondraina ny lohateny hoe ranomaso mirijiny nosoratan'ny Simon Nomenjana ary teo amin'ny lafin'ny teknika Fister Andriamiaja mpanatotosa Simon Nomenjana ary